Fa mihatsara ny toeran'ny postra malagasy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena amin'izao fotoana maneho izany nahazony Madagasikara amboara maro. Nanomboka ny taona 7 ankoatra izay nitondra fanazavana mahakasika ny olan'ny fizarana vatsim-pianarana ireo mpianatra ihany koa ny tale jeneraly ny postra malagasy tamin'ity androany ity. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny postra malagasy no nahatafidirana tao anatin'ny mpikamban'ny filan-kevim-pitantanan'ny Union Postale Universelle na UPU sy tao anatin'ny filan-kevim-pitantanan'ny Union Panafricaine des Postes na UPAP. Raha ny fanazavana, isan'ireo firenena 5 nahazo trophée i Madagasikara tamin'ny alalan'ny firosona tamin'ny digitalisation na ny sehatra nomerika. Ny fandrosoan'ny postra malagasy amin'ny resaka fanatsarana ny tolotra ary ny fiverenan'ny fatokisan'ny mpanjifa no nanosika ny toeran'ny postra malagasy ho tsara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Ity le certificat miaraka aminy nahazo trophée foana ny postra, trophée zay manamarika hoe maha-championtsika maneran-tany. Anisan'ireo firenena zay tsara fiasa indrindra maneran-tany ny postra malagasy amin'ny alalan'ny EMS. Dia araka io hitantsika io nahazontsika tamin'ny 2017, nahazontsika tamin'ny 2018, nahazontsika tamin'ny 2021 ary dia toloran'ny Union Postale Universelle ao anatin'ny firenena tamin'ny farany teo zao firenena 5 taty Afrika nahazo an'ity trophée ity dia anisan'izay isika teto Madagasikara nahazo trophée international zany hoe vokatry ny fanatsarana an'ilay teknôlôjia, fanatsarana an'ilay traitement, fanatsarana an'ilay fomba fiasa. Etsangilana, taorian'ny fitokonana samihafa nataon'ireo mpianatry ny Université Antananarivo, École Normale Supérieure sy ny mpianatra amin'ny Université Mpanjakana maro samihafa mikasika ny fisitrahana vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny karatra nomerika i poketra. Androany, nitondra fanazavana ny teo anivon'ny tale jeneralin'ny postra malagasy ary nandiso ny filazana fa eny amin'ny postra no miteraka ny olana amin'ny fizarana vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny karatra nomerika. Paiement bourse des prestataires miara-miasa amin'ny ministère maromaro za eo. Any amin'ny faran'ny chaîne no misy ny postra malagasy zany hoe rehefa andeha paiement bourse dia mazava ho azy hoe ity ny vola hozaraina. Dia hozaraina amin'izy io vola io. Ity ny lisitra ny bénéficiaire hizarana an'ilay vola. Ireo zany condition anankiroa zay ireto sampana maromaro aty aloha aty reto no mendeky io zavatra io. Mikirakira sy manamboatra an'ilay lisitra. Tsy ny postra malagasy velively no manamboatra lisitra fa sampana hafa, ministera hafa no manamboatra ny lisitry ny mpianatra zay voasokajy sy voatondro fa ahazo sy hisitraka ny bourse eny amin'ny université. Tsy mikitika lisitra mihitsy ny postra. Tsy manova ninona mihitsy ny postra fa ny avy any amin'ireo sampana hafa reo no milaza hoe postra malagasy ireto ny lisitra hizarana reo antsy vola aty. Misy ny fitarainana mikasika ny ara-teknika momba ny karatra saingy tsy mifandray amin'ny lisitra ireo mpisitraka ny vatsim-pianarana izany raha ny fanazavana hatrany. Maro ihany koa ny fanatsarana no entina mikasika ny hipoketra tao anatin'ny fotoana maro. Tanjona nidirana tamin'ny fampiasana ny karatra nomerika ny irosona amin'ny digitalisation, anamafisana ny ady amin'ny kolikoly, anatsarana ny tolotra amin'ny alalan'ny fanafainganana ny fisitrahana vatsim-pianarana. Eo ihany koa ny anamorana ny fakan'ny mpianatra ny vola izay azo alaina amin'ny GAB amin'ny fotoana rehetra.